Amin'ny fotoana indray tsika izay ahafahantsika miroso amin'ny fampianarana, lalana fafy moa izany androany. Numéro 13 ny fampianarantsika faly miarabantsika rehetra eto an-tokantrano tena koa ary manonona ny hatsarana rehetra amin'ny tokantrano rehetra sy mampandroso ny ambasadaoran'ny Jesosy sy adiano manonona ny hatsarana rehetra ho amintsika tsy avy faly be tsika tafahoana amin'izao fotoana izao indray iano izao fampianarana izao izay mitondra ny teny hoe ny hafa firenena ve tokony hitandrina ditofolo arak'ilay Esa toko fahaenina amby dimapolo iny zany. Mamerina ny fiarabanantsika rehetra tokana ny tena koa ny ambasadaoran'ny Jesosy sy adia tonga amin'ny fotoantsika izay resotsika amin'ny fampianarana lalana fahatelo ambin'ny folo indray ny fampianarantsika amin'izao fotoana izao mamerina ny fiarabanantsika rehetra tokantrano na eny ambony fiara ianao no manjena eny Entsana any amin'ny Birao na ohatrano matory dia ny tenin'ny ambasadaoran'ny Jesosy sy adia amintsika dia hoe miarahaba sady manonona ny hatsaran'ny Jesosy amintsika tsirairay avy tokantrano. Ka eo amin'izay fampianarana izay indray moa zany no iarahantsika indray amin'ny zaon'io zao vakitsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra amin'ny boky Esa toko fahaenina amby dimapolo ty izay moa zany ny lesona antsika androany Esa toko fahaenina amby dimapolo Esa toko fahaenina amby dimapolo dia manomboka amin'ny andininy fahaenina tsika izy iny rojevantsika ty aza manomboka amin'ny andininy fahaenina zany vakitsika. Ary ny hafa firenena satria mantsy ity teny ity no ilazan'ny olombelona sasany fa tsy maintsy mitandrina ditofolo zany ny hafa firenena dia izay no mahatonga an'izy ity no tsingain'ny ambasadaoran'ny Jesosy sy adia manokana ho ampianarana antsika mba ho fantatritsika hoe rezona toe fampianarana avy any amin'ny tevoly hitsakanana anao tsy anatona an'ilay naharinlanitra sy ny tany. Atria fantatsika tsara fa ny hafa firenena dia efa voasakana hoe ny tenin'ny dadabe Mose mihitsy no miteny hoe tsy azo omena ny hafa firenena zany mihitsy ny ditofolo sy ny lalàna Mose fa natokana ho an'ny zanak'Israely ary any amin'ny tanin'ny Israel ihany ny azo tandremana. Dia izany hoe zavatra fady zany ny dikan'izay ary ny hafa firenena no mitandrina an'io. Ka misy an'itony teny tondray nefa dia itony ny entin'ny olona hanodikodinana ny teny dia izay indray le ho hazavain'ny ambasadaoran'ny Jesosy sy adia hoe tsy misy an'izany ianao nasiana mitandrina ditofolo zany fa zavatra hafa mihitsy no ndraisana tamin'ity indray ary izay zao hazavaiko zao ny antsoko anao raha dia mihaino tsara ianao ary rehefa resy lahatra ny teny amin'izay dia manatona any Jesosy miaraka amin'izay adia amin'izay no fa izay adia azy hitanao sy heninao zao no ny raha ny Jesosy hitondranao any aminay dia ho any amin'ny Jesosy zany. Andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafito angamba vakitsika. Ary ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'ny avaha manompo azy sy ho tia ny anaran'ny avaha mba ho mpanompony dia izy rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy tsy masina. Io zany hoe mitandrina ny sabata tokoa ve zany ny hafa firenena sady mitana ny fanekeko hoe mitazana ny fanekena mantsy ilay ditofolo sy lalàna Mose zay inona ny zavatra voalazany dia hoentiko ho any an-tendrombohitra masina ka ampifaliako ao an-tranoko fivavahana ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa halatra dia ankasitrany eo ambony alitariko fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Eo zany le teny zany dia ohatrany hoe ankasitrahana be mihitsy ny fanaovana an'izany hoe hafa firenena mitandrina ditofolo zany hoe tena mahazo voninahitra be avy any amin'ny dada Iavana mihitsy izy hoe mety be ny ataonareo izay mihitsy zany izy hoe mety be ny ataonareo. Dia izao le teny aloha andao tsika raisitsika ty farany ity andiny fafito. Raha ianao zany hafa firenena zany hoe frantsay na anglisy na amerikana na afrikana malagasy sinoa japonais sy ny maro samihafa zany raha ianao zany miditra ao anatin'ity lalana ity hoe mitandrina ditofolo satria tsika le hafa firenena dia ozy ten'Andriamanitra hoe dia hoentiko any an-tendrombohitra masina ianao. Aiza zany hoe tendrombohitra masina eo amin'ny taninao eo fa ny tendrombohitra masina tenenety nge ka any Israel satria eo amin'ny tendrombohitra
any Israel no nametrahana ny tempolin'ny Jerosalema. Io mitendrombohitra io no nametrahana ny tempolin'ny Jerosalema ka aiza anao zao zay nakany. Nao raha mbola tsy tasa tsy neritreritranao de zay ny tsy mahizany izy. Zay aloha anankiray zay fa mbola misy porofo tena omenantsika misy ve fa araona aloha ny teny. Ny fanatitra dola sy ny fanatitra falatsatra dia nkasitrahana eo ambony altarako fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Zay ka ianao raha ve fa nanao an'le fanatitra fanatitra falatsatra mba ho ankasitrahana eo ambony altarany. Efa nanao an'io ve ianao hatramin'izay mila mamaly mahitsy mihitsy ianao tsy mahazo miazakazaka hoe anka le fanatitra le nysoloany Yahosoa tsy mahazo miditra am'izany. Yahosoa mihitsy ny teny hoe tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna literena teny tsoratra ray aza ary izy tsy miteny hoe ampidirao izy tsy nisy ny teny hoe ampidiro isolo an'io fanatitra io zanak'Andriamanitra tsisy ny teny zany mihitsy ny efa nandatrana ranomby iny de vita mafy ny fanekena iny vita mafy ny fanekena iny de tsy azo atao ntsony manampy na manatsokana iny. Tsy azo atao ntsony manao an'izay. Galatiana 3:15 satria fa nalatsaka taony rany. Galatiana 3:7-8 fa kitsikiny zay teny zay raha ny fanambarana nataon'ny apôstoly anankiray azy mitandrana ny teny Yahosoa. Galatiana 3:15 ary rahalahy miteny araka ny fanaon'ny olona aho. Io zany hoe de miresaka mihitsy izy hoe ny fanekena fanaovan'ny olona na de ny fanekena ataon'ny olona ihany aza rehefa vita mafy de tsy fanao ny manatsoka na ny manampy an'izany. Any hoe tsy azonao atao mihitsy zany mampiditra zavatra hafa ao ary tsy azo atao koa ny manatsoka zavatra ao anatin'io fanekena io ka tena fahotana matsiravina mihitsy zany ny ataonao raha napiditra an'ilay zanak'Andriamanitra hitsofoka ao anatin'io didifolo ianao ka izy ny ataonao isolo an'lay hoe fanatitra sy ny karazana. Tena fahotana matsiravina mihitsy ny nataonao. Moa ny tenin'Andriamanitra tary amin'ny didifolo de fanambarany dadabe Mose mihitsy ny hoe Deutéronome 4:5-5 hoe tsy azo anapina nge io teny io ary tsy azo inesorana de tsy azo anapina. Deutéronome 4:2 aza apinareo ny teny sy andidiko anareo ary aza nesoanareo fa tandremo ny didiny avandriamanitra reo zay andidiko anareo. Tandremana tsara zany ny didiny avazy nandidina ozy ny soatra masina. Tsy azo anapina ary tsy azo nesorana zany hoe tsy azonao ampidirinao mihitsy ny Yahosoa io zanak'Andriamanitra io na iza niza zany tianao hitretina anazy tsy azo ampidirinao anatin'ny didifolo mihitsy ny izy voararany lalàna. Ary zay koa le nyteneny apôstoly Paoly hoe rehefa vita mafy ny fanekena anankiray de tsy fanao ny manatsoka na manampy zany. Na ianao koa raha manao zatra any amin'ny firaisana ohatrany na any amin'ny commune rehefa misy varotra nataonao tany de tsy azo ovaina iny fa raha ohatra ianao ka anaovana iny de pitehina mihitsy iny aloha de manao taratasy hafa indray vao mety fa tsy hoe ny ao ny tovonanao na iny ao ny asianao tovalanao no tsy azo atao mihitsy fa ohatrany anao fifanankalozam-barotra nareo ohatrany mividy zavatra zany ka rehefa nentina tany amin'ny commune iny de tsy azo atao ntsony ny manaovana iny na mikitikitika an'iny efa nasiana sonitao iny fa raha zany migadra anao raha mikitikitika an'io satria mpangalatra anao na pisoloky. Fa raha misy zatra ovanao anatin'iny de tsy maintsy manao fifanekena hafa nareo anankiroa fa iny tsy azoko tena intsony. Izay io sary teneniko aminareo hoe rehefa nandatsahana ranomby le fanekena taloha de ny didifolo sy lana Mose de misy teny hoe tsy azo anapina tsy azo anesorana intsony zatra ao anatin'iny. De izay teny zay hitantsika io izay teny zay no milaza fa tsy azo atsofoka ao intsony Yahosoa na le zanak'Andriamanitra ny dikan'izay satria efa nandatsahana ranomby io ka vita mafy. Vita mafy le fanekena satria nandatsahana ranomby. Tsy hoe ny fanekena rehefa vita mafy de tsy fanao manatsoka an'izany tsony na manampy an'izany. Lalàna mihitsy ny zany navoakan'io zanak'Andriamanitra hoe Yahosoa io. Ka na izy mihitsy ny ara tsy manaiky mitsofoka ao anatin'io didifolo satria tsy azo atao mihitsy zany. Zany zao de anisan'ny fahotana anankiray nataonareo koa ambonin'izay rehetra efa fahotana be dia be ny tany sak'izay hoe tena levona ny fahotana mihitsy angenareo. Zay ny anton'izao fampianarana miko zao hoe mba miala am'izay ao anatin'io toerana efa tsy mety tsy manjary tsony io toerana io. Tsy manjary io.
miala teonao fa tsy mety io, fa rehefa teo ho faty anao de mipetra ao ihany, rehefa teo any amin'ny anao de mipetra eo ihany. Zay le fanazavana aloha zay mikasika any amin'iny hoe tsy mety raha soloanao io fisoloana io nataonao any hoe le zanak'Andriamanitra mitsofoka ao tena voarara mihitsiny, tsy azo atao mihitsy na mila lalana anankiroa anareo azy. Ankoatra ny tenen'ny Josua le Matthieu 5:18 hoe mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy foana akory zay voasoratra ao anatin'ny lalàna ho an'izay mitandrina an'io. Matthieu 5:18 zay, ka zay midika hoe tsy azonao anefa ao mihitsy Josua, voarara ny lalàna mihitsy zany. Matthieu 5:18, Matthieu toko fadimy andininy fa valo ambin'ny folo. Eno tsara ny teny'le zanak'Andriamanitra fa namafisina ny tenin'ny apôstôly Paoly zany ty. Falazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy foana akory ny amin'ny lalàna na de literaina teny tsotra ray aza mandra-patanteraka izy rehetra. Tsy azonao foanana mihitsy ny teny eo zay Josua, fa rehefa ao amin'ny Josua moa io voafoana efa nampianariko antsika zany. Fa ho an'izay mitandrina an'io ka mipetraka ao anatin'io ravitra io de tsy azonareo foanina zay voasoratra ao. Zay no mahatonga hoe tsy afaka tsy azonareo atao zao mihitsiny hoe ho atao solon'le fanatitra Josua. Azany moa tsony fanaonareo zany. Kanefa le teny nisy ampaminany raha mitazona ny teny nisy ampaminany ianao de tsy maintsy manao fanatitra ianao. Ary ny fanatitra am'izany le ondry, osy, omby, tany amin'ny voro miaratsy ny domoina, zany le fanatitra tokony ataonao. Nefa ianao mita tsara fa tsisy manao an'izany tsony. Zay no profo fa mbola mandika lalàna koa raha ohatra anao ka mieritrehitra an'io teny nisy asakany sisy io de mandika lalàna ianao satria tsy nataonao le fisoroana. Ary raha anao ny fisoroana nefa anao de efa razan'Andriamanitra fa tahaka ny manolana vozona alika nareo raha manao an'izany. Isaya toko faha 6:20 Isaya toko faha 6:20 iavaketsika tsara ty teny ty. Isaya 66:3, Isaya 66:3. Ty zany le manao fanatitra ty, de zao ny teny daday avy am'izay manao fanatitra. De zay zany le tsy mampety mihitsy hoe ny hafa firenena mitandrina an'io didi folo io noho ny amisy asakany sisy io satria tena tsy mety mihitsy lizy. Atria raha vao tsy manao le fanatitra anao de tsy mety. Nefa ny fanatitra jereo ty mahazo an'izay manao fanatitra indray. Zay mamon'omby de ohatrany mamon'olona, zay ariny ianao zay ho an'le fanatitra io. Zay mamon'ondry atao fanatitra, io mantsy atao fanatitra daholo resahana io. Zay mamon'ondry atao fanatitra de ohatrany mamolaka vozona alika. Zavatoza mihitsy. Zany hoe ianao zany le hafa firenena hametraka ny Josua ao anatin'ny klasy le hoe io no atao eo amin'ny plasy le fisoloana. Fa de mpanota-pandika lalàna ianao. Ary mitsipy any amin'ny fahare rehetra afy sy ny solofarany dika zay any amin'ny elo am'izao tsika miteny zao aloha lalaka alianao ny voalohany. Manao ny fanatitra indray kosa nefa anao de ozy teny Andriamanitra hoe zay mamon'ondry atao fanatitra de ohatra mamolaka vozona alika. Nefa ny zany alika zany tena hoe any ivelany ny alika tsy azo atao fanatitra mihitsy nge zany alika zany. Ary zay manatitra fanatitra hoanina de ohatra manatitra ny rakisoa. Nefa ny le kisoa zatra fady indrindra ao anatin'ny raha ny didy fosy lana Mose de tsy tokony ampidirinao to zany fanatitra zany reo. Ary zay mandoro didika azy manitra manopofina ho fanatrim-patsiarovana de ohatra misaotra ny sampy. Zavatoza mihitsy ingeny izy. Ary ireo zany ohatra hoe mitondra sakafo hoe mitondra fanatitra ho any avany. Le zahatra hoentina makany anomezana sakafo an'ireo le vita reo moa zany, hoe fanatrim-patsiarovana, hoe fanatitra zay le fanao any. Na atria moa reny misy olona mitondra fanatitra hoe nahazo vokatra izy de manatitra sakafo atao fanatitra reny tsy karazana. De hoe de Andriamanitra ohatra ny misaotra ny sampy ianao. Tovy manompo sampy ny dikan'izay. Hitanao amin'izany fa tena zavatra tsy mety mihitsy zany ny hevitra le ataonareo olombelona am'le hoe hanao fanatitra sy anao hoe mbola mipetraka ao anatin'ny didi folo ka hoe hitazona ny didi folo ny amin'io isy asakany-tsisy io de tsisy mety daholo zay ataonareo. Anao fanatitra nareo araka ny ty teny ty mitovy amin'ny manompo sampy sy manatitra rakisoa ary mitovy amin'ny mamolaka vozona alika. Satria efa tsy tena Andriamanitra ny dikan'izany. Hametraka an'le zanak'Andriamanitra eo amin'ny plasin'le fanatitra nareo voarara ny teny Mose sy ny teny apôstôly Paoly ary ny teny Josua tsy mety eo ataonareo, tsy fanao.
zay profo rehetra zay de milaza fa tsy mety ny ataonareo afa firenena satria tena tsy mety ny izy de ny fanontaniana mipetraka rehefa hoe tsy mety io naninona rany soatra masina kosa ny nametraka an'io inona ny antony zay ndray no jerevantsika fa nisy antony io matonga napetraka fa tsy anareo tsy anareo frantsay na amerikana anglisy na sino na malagasy na afrikanina sy karazany no andehanao an'io fa tsy mety mihitsy nyle izy fanina tonga an'io de zao tany amy teny nisy toko fa exodus toko faharoambin'ny folo tany de nisy resaka tany am'le hoe andalo dada iava de amon'ny lamato rehetrarehetra ka rehefa andeha amon'ny lamato rehetrarehetra izy de nasen'andriamanitra nitandrina ny paska zareo tam'izay fotoan'izay satria hoe andeha amon'ny ino mo andeha amon'ny zanak'israely izy de ny lamatoa dia nasainy nitandrina ny paska ny zanak'israely ka rehefa nitandrina ny paska ny zanak'israely dia nasena ny fora mbola tsy nisy didi folo tam'zany mareko tsara mbola tsy isy didi folo lalana mose zany fa za lalàna zany de lalàna le men'andriamanitra fotsiny any zanak'israely hoe raha ohatrany ka tonga ty vaninandro ny paska ty de misy an'izao ataonareo misy an'izao de zay le toe paska satria amin'io fotoana io hovinoko daholo ny lamatoan'ny Israel zay ka raha misy izy afa firenena mba te hitandrina ny kosany io paska io zany satria ho avy ny famonona ny afa ny zanaky Egyptianina ny zanaky Egyptianina no vonona moa zany de zao nasen'andriamanitra ny afina aloha ny Israely anina zay ny marimarina koa averintsika tsara rehefa aleo verina kely andefo zany zanak'Israely tamin'ny voalohany tao Egypta de tonga ny fotoana amoahana azy tao de tsy navelan'ny farao avoaka mihitsy ny zareo fa tena nisy ady be natsiravina mihitsy ny teo amin'ny farao sy Mose de kanjo moa zany rehefa tsy nanaiky mihitsy ny farao de tsy maintsy voaterinao démonstration de force am'izay io andriamanitra io ary zany koa lazaiko anareo mihitsy ny hoe efa miomaly nareo fa rehefa tsy raha ty teny ty de ho avy koa ny démonstration de force avy any amin'ny tompony teny io lay nahary lanitra tsy ny tany de ianao aza fa manomboka amy teny mihitsy le tany reny manotsotra azao fampianarana zao fa rehefa tsy resy ladra de mipetrany ianao de any ianao sy ny fahaverezanao azy fa rehefa resy ladra de mipetra tsara de mirosoa amy batisa aza miteniteny foana fa tsy fanao ny miteny zahatra tsara sy marina fampianarana manalanao amy fahotana ve de ho teneninao ratsy ary mahatonga anao tsy hanota intsony mateo anao mivavaka de mba tsy hanota intsony ny tanjona saingy tsy nanana zay mihitsy anao hatram'izay fa rehefa hitanao kosa fa tena afaka ny fahotana neo zay miaraka amin'ny Josoa aza mba aza miteny ratsy an'izany fa zahatra tsy nanananareo hatramin'ny ela zany fa zao zany vo tonga ka maiza miainy marina rehefa mbola tsy andeha ho marina de mipetranao any fa reo zay andeha marina izy andeha fa tsy anao manakatsakana anazy osanao hoe tena manao démonstration de force mihitsy fe zany Josoa iava zany ka io nge ny tompony soratra masina io ary tsy miova izy zay le tonga nanoteny hoe areo le fampianarana ary tsy maintsy tonga am'izany mihitsy io satria rehefa mandeha makany amin'ny fanohera anao de tsy maintsy tonga io andriamanitra io mamely lozika be zany satria izy koa hoe amonjy ny olona de anao tsy mety mandeha de soparanao le tenin'andriamanitra ianao no fahaizana am'izany io tsy maintsy mandeha tsy azo sakanana tsony io teny marina io le ny vonony devoly zao fampianarana zao satria tsy teny devoly le hitan'ny olona afaka ny fahotana de ny sakanany fomba rehetrarehetra mihitsiny fa ny tena marina tonga ny fotoana zao anesoranao amin'ny fahotana de manatona ny Josoa fa zay mihitsy zao ny famarina de rehefa tonga zany io fifanatrehana io fa fanandriana io de ozy dada efa hoe mantsy ny Mose hoe andana ataovy miditsy reo anaty trano daholo ny olona de arindreno ny varavaranareo de manaova ny paska nareo anatin'io trano io tam'izay le mihinana ny anamangidy sy ny mofotsisy masirasira sy ny hoe fehizina tsara ny kibo de sina be dehibe ny toromarika hoe miomana tsara zany nareo fa hiatrika an'ity sary andeha ty de zay io resahana io zany de fa ozavaiko le ten'andriamanitra de rehefa mirindrinao nareo de hivoaka am'izay ozy izy zany iraka ny anjely izy dadeva hamono ny lamato rehetra ny Egyptianina ho vinoko daholo ny Egyptianina zany
ka rehefa nandray an'izay ary ny hafa firenena akoatran'ny Egyptianina zay fa vonona ny lamatoiny fa satria nisy hafa firenena teo a de reny hafa firenena reny no nangataka tamin'ny Mose satria rehefa nahita faneon'ny Mose ny fahefana teo de ozy de hafa firenena hoe zay koa mba hiaraka hitandrana ampasika aminareo mba teo voavonjikory zareo zany fa natahotra ny zavatra mety hitranga eo de teo na tonga n'Andriamanitra ny teny hoe ity lalàna ampasika ty de ho anareo ry Israelianina am'izao nareo isehonyity zavatra ity ka raha misy hafa firenena koa mba te hiaraka aminareo a de aleo izy hiaraka aminareo fa saigny a aleo izy hifora mba hitovy amin'ny taranak'i Abrahama satria ny taranak'i Abrahama moa de mifora daholo ka mba hahafahan zareo miara misakafo andreo ty pasika ty ka mba tsy ho tratra ny loza am'ty loza efa andeha ty a de aleo zareo forana de rehefa manaiky ho forana zareo de mahazo mihinana pasika izy am'izay fotoana zay zay zany ny tenin'Andriamanitra zany dao raha vaketsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny somary lavalava Exode 4:1 ary avany teny tamin'ny Mose sy Arona tamin'ny tany Egypta ka nanao hoe ity voalohany ty no voaloham-bolana ho anareo de voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo ka io fotoana io zany volana biby izy io de hoe volana Nisanina miteneny ianareo tamin'ny fiangonana de ny Israely rehetra ka manova hoe amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanakony ray avy izy rehetra araka ny fianakaviany de zanakony ray avy no isan'ny trano ka raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany zanakony ray a de aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy hakarak'izay isan'ny olona io zany hoe finanana le ondry zany eto hoe de ataovy araka an'izay laninareo le ondry olainareo zany de ny olona rehetra samy araka zay tokony ho laniny avy no an'ny isanareo ny zanak'ondry zany hoe isaina araka anisan'ny trano le zanak'ondry olaina hoanina zany zanak'ondry tsy misy clé mary de laza ray taona no alainareo io zany le recommandation ny pasika io ty pasika ty resany ty a alainareo amin'ny ondry namanotsy izy de gagy tsy efa manao pasika ho ny ety Madagasikara sy ny any France ny any Angleterre sy ny any Chine sy ny any Amerika fa tsy misy manao ny mamono ondry io izy mampime be mihitsy tena olombelona tena manova lalàna mihitsy alainareo amin'ny ondry amanotsy izy andiny fahenina ary ho tery izy nareo izy hatramin'ny andro fe-7 am'ty volana ity de amono azy amin'ny riva ny fiangonana de ny Israely rehetra zany hoe amin'ny andro fe-7 zany hoe de vonona am'izay le ondry zay na toe pasika ny ava zay ary analany raha ny raha ka antetiny amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny totom-baravarany trano zay inanany zany hoe io raha io zany a de apetraka amin'ny tolam-baravarana ny varavarana koa sy ny totom-baravarana eo ambony zany zay nanaovana anazy de ho an'ny am'izany aliny zany ny hena voatsatsika tamin'ny afo nanany azy mba mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anamangidy io le hoanina ny hena zany a voatsatsika amin'ny afo nanany azy a mofo tsy misy masirasira no hoanina de ampiarahana amin'ny ananamangidy aza anina manta na voandro amin'ny rano fatsatsy eo amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny zany hoe tena taovy mendy adaolo hatrany amin'ny rehetrarehetra momba azy etreta mihitsy zany hoany daholo de aza sinareo sisa ho tramaraina fa raha tany misy sisa tsy lany ka tramaraina de hodoronareo amin'ny afo zany daholo zany moa rehefa epetra le izy ary toy izao nataonareo raha mihinana azy ny valanareo voasikina ny kapanareo amin'ny tongotrareo a ary ny tenareo eny an-tananareo de hoanareo faingana izy fa pasika ny ava zay le pasika zany zay ny recommandation amin'ny pasika hoe misy areo fepetrareo mba manao pasika ho ny le olombelona hafa firena tsy misy manao an'ireo izy zany ate hoe tononona vava le pasika nefa ny mifanohitra am'izany ny atao aiza zao le hoe manao kapy ianao aiza le hoe manao sikiny ianao zatra lamba daholo enge zany atao zany aiza le anana mangidy de aiza le hena vonona le ondry aiza ndreo zay namony ondry teo manaovana ny pasika io ivanao de manao pasika eto eo amin'ny firenenareo tsy ireo zany fandikandalana mahatsiraro nataonareo mihitsy ary am'izay le pasika isaky ny fa amin'ny 14e jour ny volana biba na Nisanina le pasika aminareo tra de indraindray volana masa ary io tsy maintsy alady foana io nefa zany 14e jour zany mety menjera sabotsy zany mety menjera latsinainy zany mety menjera zoma zany ny andrareo nefa tsy mety menjera am'zany madinio zany ny ato hoe fampianaran'olombelona fampianaran'ny demony daholo mihitsy tena mahasosotra n'io Andriamanitra io mihitsy ary tena rehefa mampiakatra ny tezerany daholo moa ny firena zay manao an'zany zay le izy pahanany ihany ary pakasika daholo ny teny izy de toatsika fa andeha maky ny tany Egypta am'zany alina izy zany ka amony matoa rehetrarehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy
ary ny andriamanitry ny Egyptianina dia ho tsaraiko avokoa, zao no iavà, zay le izy zay. De eo zany izy de hoe tena amely mihitsiny izy a, de raha dehibe moa zatra ny tenenina. De zay tsika dia andeha lavidavitra am'zay le any hafa-firenena. Aty ambany ambany aty am'izay le izy a. Tova kitsikatona lasa elabe le mikaroka an'izay raha. Tojeva tsikatona izy Exodosy a, hoe ny hafa-firenena koa zany tafiditra tao anatin'io a. 48 ary amy 48 ary tsika no mijery zany de manakinaka izy am'izay zao. Exodosy 12:48 ary raha misy mivahiny eo aminao ka mba te hitandrina ny pasika ny avà, dia aoko foranina ny lehilahy rehetra eo aminy vao manatona hitandrina izany izy ka ho tahaka ny tompo-tany any izy, fa ny tsy voafora rehetra kosa dia tsy mahazo mihinana izany. 5:50 lalàna iray ihany no amin'ny tompo-tany sy ny vahiny izay mitoetra eo aminareo, ka ireto vahiny reto zany a de mitoetra miaraka amin'ny Israela. Fa tsy hoe vahiny tany Fransa na Angleterre na Tarianana, fa le niaraka tamin-jareo tao Egypte, tsindrio tsara, tsindriako aminareo tsara zay ary fantaro tsara hoe le olona niaraka tamin'ny Israela reo a, ary niaraka le voagadra tao amin'ny tany Egypte daholo. Fa ny Israeliana moa ny tena maro anisa tao tamin'izany. Ka rehefa tao amin'ny zany toeram-pandevozana zany ny Israeliana tamin'io fotoana io dia nisy hafa-firenena niaraka taminy. Ankoatra ny Egyptianina moa zany le mpamono le reniliny ary. Fa misy hafa-firenena niaraka tamin'izareo teo nampijaneny ihany koa. Atria tena mpanandevo be reo Egyptianina reo, saingy miresaka eto moa zany de reo Israeliana. De le hafa-firenena mba niaraka tamin'le Israeliana io zay mba hiaraka aminareo, de hiaraka anao pasika aminareo, efa mba te hanavy-tena koa izy zany e. De zay na tonga le lalàna nataon'Andriamanitra hoe ataovy mifora ary izy a, de mba mitovy aminareo. Satria ny taranaka Abrahama rehetra moa tsy mifora. Hoe de ho forana izy amy andro fahavalo. Iny moa zany le lalàna ny Abrahama tany amin'ny andron'ny Abrahama tany. De ka izay rina zany tena amitsika eto hoe lasa tafiditra am'izay re hafa-firenena. Ka reo hafa-firenena reo le noforana de afaka niaraka tamin'ny zanak'Israely am'izay izy a, noho ny am'izay lalàna ny famorana zay. Dia teo misy famorana tary amin'ny andron'ny Abrahama ny resahana hoe mba ahafahany miaraka amin'ny Israeliana de forana izy, satria ny Israeliana rehetra de efa mifora. Rehefa mahay an'izany moa zany olo rehetra rehetra ny dikan'izay. De rehefa nifora izy de reo no mahazo manao ny pasika ary mitandrina ny lalàna amin'ny pasika. Zay le hoe lalàna iray ihany no amin'ny tompo-tany sy ny amin'ny vahiny izay mitoetra eo aminareo. Lasa mitandrina lalàna amin'ny pasika izy ny dikan'izay. Avy eo moa io lalàna amin'ny pasika io a, tafiditra ao anatin'ny lalàna ny Mose taty aoriana zany. Fe moa tsy idirantsika ety fa misy an'izay mihitsy ny lalàna amin'ny pasika ao zany. Fa rehefa avy eo re vahiny reo a, zay niaraka tamin'ny Israeliana avy any Egypte mihitsy, de le niara nitandrina ny pasika taminy noho ny amin'izy niara nifora tao a, de mitovy amin'ny Israeliana. De reo a le niaraka nandeha tamin'ny iza moa, niaraka nandeha tamin'ny Mose a, nandeha nakany amin'ny nivoaka tao amin'ny tany Egypte zany. Fa ketsika ndreo amin'ny Exodosy toko fahafiry amin'izy. Ireo toko fahatelo ambin'ny folo a. Iza mizy eto amin'ny andininy fa Exodosy toko fahatelo ambin'ny folo nitaova kekire. Zay efa tsy kely mihitsy aloha Exodosy 13 de andininy fahafiry angambany. Hoe nisy hafa-firenena koa niaraka taminy. Aiza moa iny takizy hitanareo ve? Ary nisy hafa-firenena koa niaraka taminy, de jerevantsika kely zay aiza moa izy. Eo amin'ny andininy sivy ambin'ny folo angambany izy zay. Aiza moa izy. Kelikely rakizy re hitanareo fa misy be.
ao amin'ny 12 andininy fito amby telopolo sy valo amby telopolo ny jerevantsika zany exodose 12 ihany a de 37 sy ny 38 fa tsy ny 13 exodose 12 37 a de ny 38 exodose 12 37 38 de nainga atao raha mesesany zanak'Israely ka nankany Sokota dia lehilahy malilalana tokony hoeniny tsy afa-tsy ny zazamabehivavy andiny fa valo amby telopolo ary misy olona maro samihafa firenena koa niara-niakatra taminy ary io ndre manosy omby de fananana be indrindra io le hafa firenena io zany hoe reto hafa firenena reto zany a de olona niaraka tamin'ny zanak'Israely niala avy any Egypte ireo le nasiana mitandrina ny lalàna amin'ny Pasika ary ireo le asiana mitandrina ny didy folo tateorina raha te hitandrina izy satria ireo le niara nivoaka tamin'ny zanak'Israely ireo olona reo ihany no nasena mitandrina ny didy folo sy lana Mose raha te anao izy zany hoe tsy le anareo ty hafa firenena taty ivelany fa reo olona zay efa nifora tamin'izany fotoana zany ary zareo de any Israely rery ihany satria niaraka tamin'ny Israely izy de tonga tao Israely ireo olona ireo ihany no mahazo mitandrina an'io fa ny hafa firenena kosa zay tsy tany amin'ny tsy tao amin'ny fotoana io tsy mahazo miditra am'izany nareo satria rehefa navoaka an'Andriamanitra am'izay ny lalàna de ozy tao amin'ny bokyny Exodosy hoe rehetra ihany no mahazo mitandrina ny didy folo sy lana Mose de ny zanak'Israely rery ihany ary tandremanao amin'ny tany Kanana tsy tafiditra intsony ny hafa firenena nomboka teo fa reto hafa firenena reto a de tafiditra ry zareo reo ihany tamin'ny vanandro izy ny fora ka niara-ninana amin'ny Pasika tamin'ny zanak'Israely ireo olona reo ihany no mahazo mitandrina ny didy folo raha te anao izy ary zareo any Israely nefa no mipetraka satria any Israely izy mandraka androany reo no nomen'Andriamanitra le teny eo misy Isaia 56 fa tsy anareo aty Madagasikara na nareo any France na nareo any Angleterre na nareo any Amerika na nareo any Australie na nareo any Arabia na nareo any Iraka na nareo any Iran na nareo tsy fantatro na ny Vietnam na ny Chine non tsy natao anareo io fa nomena nyty didy ty de ny zanak'Israely ihany a de ndoaksika ary vakina am'izay hoe ny zanak'Israely ihany fa reto hafa firenena reo kosany zay nivoaka niaraka tamin'ny Israeliana zay ny fora reo ihany no mahazo mitandrina azy ary nanaraka ny Israely ihany reo ary tsy niala tao ntsony manak'androany ireo no mitandrina io didy folo sy lana Mose io reo no nekena hitandrina an'izay ataoko sary moa izy efa avy eo fa ny hafa firenena kosa ny rehetrarehetra akoatran'ireo olombelona hafa firenena zay niaraka tamin'ny zanak'Israely akoatran'ireo kosany a dia tratra an'izao lalàna zao hoe tsy mahazo miditra otsony nareo faketsika am'izay zay teny zay Exodosy 7:20 tsy mahazo miditra otsony zany ny hafa firenena ny Amerikana ny Sinoa ny Frantsay sy ny maro samihafa tsy mahazo miditra intsony a araka an'izao lalàna zao tsy tafiditra tsony nareo ka hoe zay koa mba hitsofoka ao non ny navelon'Andriamanitra nitsofoka de reo ihany ary tamin'izany aza mbola tsy nisy didy nivoaka le tamin'izany e satria mbola tary amin'ny tendrombohitra sy nange vao navoaka le didy folo sy lana Mose e fa rehetra efa tafiditra talohan'ny fotoana rehetra ary natokana ho ary zareo rery io fa ny hafa firenena kosa nanomboka eo de nahazo an'ity teny ity am'izay hoe Exodosy 7:1 tamin'ny volana fahatelo taorian'ny alany zanak'Israely tany Egypte de tam'izany andro zany no tongavany tany amin'ny efitra Sinay tany amin'ny volana fahatelo rehefa niala avy Egypte izy zany ary rehefa ny firenena tao rehefa idimy izy ka tonga tany amin'ny efitra Sinay de nitoby teo amin'ny efitra de tandrifin'ny tendrombohitra no nitobiany Israely teo io zany le hoe rehefa nandeha zareo de tonga tao ny efitra izy telo volana ty orina zany zareo nandeha teny foana rehefa tonga teo amin'ny tendrombohitra Sinay izy de nijanona teo am'izay fa teo Andriamanitra ny amoaka didy am'izay zany hoe manomboka eto de misy didy ivoaka am'izay tsy misy afaka manova nyty teny ty tso manomboka eto zany le resaka tany aloha tany efa vita iny iny resaka amin'ny Pasika iny efa vita iny fa iny ho atsofoka fotsiny aty amin'ny dalàna Mose iny rehefa avy eo satria natokana ho any zanak'Israely moa ho tandremana isa-taona iny zavatra iny zany fa ny lalàna eto kosa de natokana ho an'ny olombelona rehetra am'izay a hoe inona lalàna de zao no tenin'Andriamanitra ary Mose niakatra tao amin'Andriamanitra de niantso azy avaka nanao hoe tao amin'ny tendrombohitra izao no lazainao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely
mazava-be. Rehefa ivoaka ny didy folo sy lana Mosea dia natokana ho an'ny taranaka Jakoba ary ho amin'ny zanak'Israely. Io mazava-be amin'ny tableau io. Olazaina amin'ny taranaka Jakoba ary ambara amin'ny zanak'Israely. Zay, zany hoe manomboka eto voaroaka ianao malagasy, voaroaka ianao frantsay, voaroaka ianao anglisy, voaroaka ianao vietnamiana, voaroaka ny sinoa, voaroaka adaony olombelona rehetra eto amin'ity tany ty, tsy mahazo miditra ao nareo. Zay. Ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egyptiana sy zay natondrako anareo tamin'ny ilatriny voromahery ary nampankanesako anareo ho aty amiko. Koa ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko a dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firena rehetra ianareo fa hainy tany rehetra. Any dada Iava ao zao tontolo zao. Ka raha mitandrina nyty teniko ty nareo a dia ho ataoko rakitra soa ho ahy a mihoatra noho ny firena rehetra nareo. Zany hoe raha tandremanareo zany ny didiko ozy dada Iava mantsy ny Israely ihany dia tena rakitra soa anà nareo. Dikan'izany a tsy afaka hidirany hafa firenena io fa raha ianao hafa firenena mitsofoka ao dia taony Israelianina fay ianao. Satria lalàna zany, endrika tsara ty hoe natokana ho an'ny zanak'Israelianina izy. Zao anao ambaranao amin'ny taranaka Jakoba, tsy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Io hitantsika mazava-be io. Zao no lazainao amin'ny taranaka Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Zany hoe tsy tafiditra mihitsy ny hafa firenena. Tsy misy idirany isy asekantsisy mihitsy tesaky satria lalàna. Navoaka ny dada Iava teo amin'ny tendrombohitra Sinay am'izay taorian'izany resaka hoe tafiditra le jentilisa hafa firenena tary aloha tary. Manomboka eo dia tsy idirany reny intsony fa reny rarana hafa mihitsy ny anazy miaraka amin'ny zanak'Israely. Fa ny hafa firenena manomboka eto kosa zay tsy mba nitandrina ny Pasika tamin'izany dia efa nivoan'ny lalàna kosa nareo hoe natokana ho an'ny zanak'Israely sy taranaka Jakoba ny hoe ty didy fosilana Mose ty miala nareo hafa firenena dikan'izay. Satria efa mipetraka amin'izay ny lalàna. Hoe tena didy mipetraka amin'izay ty ary ito ilay nisoratana tao anatin'ny boky ka nandatsahana raha. Tsy azo ianao idirana intsony ho any hafa firenena. Ary voalaza izay ny tonga ny bokin'ny izy moa, bokin'ny Salamo 147:19 miteny hoe milaza ny teny amin'ny Jakoba izy ary ny sifitsipiny amin'ny Israely tsy nanao toy izany tamin'izay firena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mba fantatsy reny. Salamo 147:19 sy ny 20. Noho ny amin'io teny io dia nivoaka toy ny teny tony hoe milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely. Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mahafantatsy reny. Ty zao le ten'Andriamanitra atao amin'ny Exodus 19 hoe milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy dia tarika amin'ny Exodus 19 zany resana zany. Ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely. Le Exodus 19 daholo ny resana amin'izany hitantsika teo. Ka rehefa hitantsika zany izy toy izy hoe tsy mba nanao an'izany tamin'ny hafa firenena izy. Tsy nanao an'io didy folo io tandremany ny Amerikana izy. Na ny frantsay, ny anglisy, na sinoa sy karazany. Ary ny fitsipiny sy fantatsy reny. Tsy tokony ho fantatry hafa firenena io. Fa raha ny hafa firenena zany niditra tamin'io dia ianao zany natao tena lehibe tena mpiara-miasa amin'ny devoly. Satria fe tsy fantatra anao mbola nidiranao ihany. Mazava zay tena tsy mety. Satria efa nivoaka le didy hoe tsy azo ny hafa firenena tandremana tsony io. Zany hoe miala amin'izay ny hafa firenena rehetrarehetra fa ilay nanao ny Pasika tarina araka tamin'ny Israeliana ihany reo ihany nahazo ny fahefana hiaraka amin'ny Israely ka hitandrina ny Pasika rehefa miforo. Ny sisan'izay tsy mahazo miditra intsony. Barazy be mihitsy ny izy hoe ho an'ny zanak'Israely irery ihany manomboka eto. Ka raha le hafa firenena zay tafiditra tary aloha tary zany reny le hoe raha mba te hitandrina izy ka misisika dia eo akaiky ihany izy dada Iava fandana manao fanatitra ianao. Reo no natao anao an'izany fa tsy ianao ty aoriana ty mihitsy. Ary efa namoaka didy io Andriamanitra io araka ny Deutéronomia zay amarana antsika ny teny amin'izay sady ho ataoko sary kely izy dia hitandreo tsara. Deutéronomia 9 lalàna milaza fa tsy natokana ho any hafa firenena mihitsy ny didy folo ary tsy azo entina ty Amerika, tsy azo entina ny Brésil, tsy azo entina ny Sénégal, tsy azo entina ny Inde, tsy azo entina ny Argentine, tsy azo entina ny Portugal, tsy azo entina aiza n'aiza fa ao Israely irery ihany. Ary zao no lalàna dia ny didy sy mitsipika zay nasainy avy Andriamanitra no ampianarinareo
mba arahanareo any amin'ny tany zay alenareo olovana. Ny lalàna sy ny didy folo zany a de ho arahana ary ho ampianarina ny Israel. Mazava-be io teny io satria ny tany lovan'Israel dia ao Israel. Any any zany no azo tandremana fa tsy azo tandremana any amin'ny toeran-kafa ankoatra ny Israel. Zay manovan'io a de fa devoly mihitsiny izy satria mpandika lalàna. Ny devoly de mpandainga ary mpandika lalàna. Zay no mampanota azy. Aza mety manao zay tsony za manomboka zao. Ary ny Deutéronomia 12 ho vaketsika indray amin'ny anaran'ny Yehosoa ny teny. Deutéronomia 12:1 de zao koa ny voalaza ao amin'ny anaran'ny Yehosoa zao. Izao ny didy sifitsipika zay ho tandremanareo ary arahanareo any amin'ny tany zay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo olovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambony tany. Zany hoe amin'ny andro rehetra iainanareo to ambony tany zany zanak'Israely dia zao ny didin'Andriamanitra any amin'ny tany zay nomeny ny dadanareo Yahva Andriamanitra ny razanareo anareo olovana ao nareo no mitandrina an'io didy fotsy lana moseo. Zay mazava io zao ny didy sifitsipika zay ho tandremanareo ary arahanareo any amin'ny tany zay omeny avy Andriamanitra ny razanareo olovana. Zay any Israel rery any io zany azo tandremana dikan'izay. Izay zany no didy efa navoaka ny dada Yahva hoe natokana ho any zanak'Israely ary any Israel rery any azo tandremana. Zay manohitra azy zany de hatrany de devoly zany olona zany satria mpandika lalàna. Toy zany hoe aiza Lisy 56 le voalaza teo iny reo le niaraka tamin'ny Israelianina le nivoaka avy Egypta ka nomeny dada fahefana dada Yahva fahefana hoe noho ny am'zareo matahotra ny loza ihany koa zany ka mba te araka nampasika aminareo mbo afatoza de aleo izy hiaraka aminareo fa sy vao mifory izy zay vao mahazo miaraka aminareo. Ary lalàna iray no ikambaninareo de ny Pasika ny dikan'izay. Lalàna ny Pasika ny asena ny ikambanany zareo fa tsy misy akoatran'izay mba ahafahany miaraka amin'ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana ihany koa de ho any Israel. Izay ihany no ny fanarana taminy. Fa rehefa tonga any Israel kosa izy ka mba maniry te hitandrina didy fosy lana Mosesy ny sabata de iny le Isy 56 tenena hoe raha misy afafirena te hitandrina an'io de mahazo manao. Ary zareo moa satria izy any Israel de tsy olana aminazy nge le manao fanaty re. Tamin'izany fotoana zany mahazo manao fanaty satria mbola tsy voarara le izy. Fa raha am'izao fotoana zao zay manao fanaty de ohatra mamolaka vozona alika ary zay mitondra fanaty de ohatra mitondra rakisoa. Tsy eken'Andriamanitra tsao zany le fanaty. Zany no proof fa tsy mety tsony io didy folo fa de le adalàn'ny olona zay te petraka hoe. Ka raha misy mitomany hoe le Isy 56 de valiny no tsy azonao idirana io. Efa misy barazina petrak'Andriamanitra rehefa namoaka an'io didy izy teo amin'ny tendrombohitra Sinay de ny didy teo amin'ny tendrombohitra Sinay mihitsy no tena tsy mahazo miditra tsony ny hafa-firenena. Zay ataoko sary am'izay ary izy de ho anareo zay mijery sary no mahita tsara hoe ay ve zany. Fa efa zay moa zany no teneniko amitsika de nareo hoe zay tsy mahita sary fa ao amin'ny télé ve nanaovanao an'izany. Izay mihitsiny izy ao amin'ny télé izy de manao sary zany ty zany any zanak'Israely ty. Reto any zanak'Israely tamin'ny voalohany. Ty any zanak'Israely tamin'ny voalohany. Ataontsika hoe Israel zany io. Ty zany Israel. Teny zanak'Israely zany niaraka tamin'reto hafa-firenena reto izy de reto zany le hafa-firenena. Reto le hafa-firenena niaraka tamin'ny taoko étranger io zany le hafa-firenena io na HF zany hafa-firenena izy amin'ny malagasy hafa-firenena. De raha ireto hafa-firenena reto io ny ten'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany ny te hihinana amin'ny Pasika de mifory. Zay le hoe circoncision zany manao circoncision zareo. De ireo ihany no mahazo miaraka amin'ny zanak'Israely manao an'ity resaka momba ny amin'ny didy fosy lana Mose ty reo ihany. Reto no manao ny Paka aloha voalohany no lalàna amin'ny Paka zareo de zao. De rehefa taty olina zareo raha mba te hitandrina ny didy folonay izy taty olina tendray raha te hitandrina ty le Isy 52:6 ho any zareo reo ihany. Isy 56 moa de 6-7. Raha ireto olona ireto no samy ao ihany zareo
no te hitandrina didy fosy lanamosea de reo ihany reo le olo étranger reto ihany no manao an'io reo ihany no mahazo manao an'io fa ny hafa firena kosa zay ataoko mangamanga ty ivereny aty a ianareo zay mangamanga ty ivereny aty kosany a tena interdit aminareo mihitsy manao an'io pasika io aty am'izay ny étranger aty de teo ety zany ny étranger rehetrarehetra koatran'ry le tamin'eraka tamin'Israël reto zany reto étranger aty ketreto kosany a tena interdit mihitsy ny didy fosy lanamose tena sens interdit de asiana fotsifotsy eo ampovoany mahasens interdit anazy io tena sens interdit ny didy folo zany de sens interdit tsy azo atao mihitsy no any hafa firenena io non zao de zay le sy asy 56 ry a andiny feny fafito le hafa firenena niara tamin'ny zanak'Israely tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana io nataoko filesy io reo ihany no mahazo mitandrina an'io fa ny hafa firenena kosiny a rehefa nivoaka ny didy folo a de interdit tsy mahazo mitandrina izy zay matoky ahafahantsika rehetra am'izay ny dika le sy asy 56 a reo hafa firenena reo zay niara nivoaka tamin'ny zanak'Israely niala avy any Egypta any amin'ny tany Kanana reo ihany no mahazo mitandrina azy de tiako soatra am'izay ty hoe asiko soatra hoe any Israël zany hitandremana an'io a de asiko soratra ty hoe io zany le tanàna ato Israël erery any Israël ao Israël erery any io zany ny azo tandremana zay ato ao rery any io ny azo tandremana de reto étranger reto no miditra makao a tandrina azy ao Israël rery any moa ny Israël koa efa mitandrina azy koa ato reo no mahazo miaraka reo fa ny étranger kosany tsy mahazo mitandrina io tsony izy aty efa mivoaka ny didy folo zay ka zay ny dikan'io ina le sy 56 a reo hafa firenareo zay niara nivoaka tamin'ny Israelianina reo no manao an'izay de matoky aho antsika rehetra tokantrano fa voaraintsika am'izay ny hevitry le teny sy 56 a andin'ny fa enaka hatramin'ny fafito a io ny fanazavana azy a de mirahaso atsika samy teno soa de zay no ambarana atsika anazy a de samy teno soa daoly a de hiditra amin'ny fampianarana mandrakandretsika rehefa orina iaraka ivavaka atsika sotrapetsaka dadamala iava noho ny amin'ny asoavanao sy ny atsaranao fa nomenao an'izao teny zao mba hamerenana ny sain'ny olona hitodika ho any amin'ny marina tsy mandeha makany amin'ny zavatra tsy izy intsony fa tena mantatra ny tena sitraponao hatrany amin'izany voalohany izany ka mandraka ankehitriny amin'izao fahatongavan'ny fampianaran'ny Jehosoa zao ny teny de entinao hanokafana ny sain'ny olona ary ny teny de entinao hamerenana ny fony ihany koa sy ny fitiavany hanatony an'le tena famonjena zay mpamonjy Jehosoa no anarany ta io ara zao teny zao mba hitondra soanjy rehetra mihaino sy mandre ary hitondra fahasoavana am'izay rehetra mijery ta io ny teny ta io ny fanambarana ta io ny fampianarana voninahitra anao dadamala iava koa de mamali vavaka mandrakariva ary mamali ny teny isan'andro misaotra dadamala iava hitanjy rehetra nambarako ianao ary mbola hitay azy indray ianao amin'ny anaranao Jehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra misaotra dadamala iava halleluia amen de mirahaso atsika samy teny Jehosoa ho an'ny fitoezan'ny fampianarana indray a mba manaraka andray a feno matao azy